Ry havana ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hisaotra ny Tompo isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitro fa noho ny fitiavanao, noho ny indrafonao ary noho ny fahasoavanao indrindraindrindra dia nomenao indray izay an'ity andro vaovao ity. Misaotra indrindra Tompo. Atolotra ianao noho izany midera ny saotra ny ajaron'ny voninahitra. Fa izay kosa dia mangataka anao hamindra-fo aminay ary mangataka anao hitantananay amin'ity tontolo andro ity, amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Omaly isika dia niresaka ny amin'ny Maria sy Marta. Andeha ry havako mbola ho toizantsika izany anio. Rehefa nandre Marta sy Maria izay tena sakaizan'i Jesoa fa tonga ao an-tanànan'i Betania Jesoa Tompo dia nanira-kolona izy mirahavavy hiteny amin'ny Tompo fa matory i Lazarosy ilay sakaizany. Ny ambarana izany hoe matory, voalaza tokoa ny hoe marary, nefa rehefa arahana ilay tantara dia tena maty i Lazarosy. Dia tapa-kevitra Jesoa fa andeha hamoa any Lazarosy. Rehefa reny Marta izany dia nandeha nitsena amin'ny Tompo izy ka hoy izy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Jaona 1:20. Dia niresaka teo Jesosy sy Marta ary nampahafantarin'ny Tompo taminy fa izy ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay mino azy na maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Dia rehefa nandre an'izany Marta dia nanao an'izao fanenkepona namezinezina izao izy hoe: eny Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Jaona 1:17. Rehefa izany dia lasa aingana izy nilaza tamin'ny Maria rahavaviny hoe: tonga ao ny mpampianatra ka miantso anao. Vao nare an'izany koa i Maria dia lasa aingana izy fa te hiaona amin'ny Tompo tokoa, dia mbola teo amin'ilay toerana izay nitsenahany Marta azy ny Tompo tamin'izay fotoana izay. Dia mitovy ry havako ny tenin'ny Marta eo amin'ny 20 sy ny tenin'ny Maria eto amin'ny 20. Fa saingy izao kosa ny fihetsiny no tsy mitovy. Dia toy izao ary izany. Jaona 1:20. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesoa ka nahita azy dia niakohaka teo an-tonony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Dia mitovy aho ilay fiteny izany, ilay teniny izy mirahavavy ireo, fa ny fihetsiny tsy mitovy. Mario tsara fa i Maria dia niankohaka teo an-tongotry ny Tompo aloha, izay vao niteny izany. Inona ny faran'ny tantara? Ny faran'ny tantara moa dia nofoazan'i Jesoa na natsangany tamin'ny maty i Lazarosy, na dia efa maty efatr'andro aza. Izay tsara hontsoahana eto ny amin'ity fihetsiky Maria ity, ary indrindra ny amin'ny lohahevitra antsika hoe manindry tena ny mpino dia izao: hitan'ny olona rehetra ny antorahana sady ny ankohaka teo an-tongotry Jesoa i Maria. Hitan'ny olona rehetra izany. Inona daholo izany? Sady ao ny finoana, ao ny fanantenana, ary indrindra fonosiny le fiankofana ity koa ny fandraisana, izany hoe accueil, ny fandraisana feno fanajana sy feno fanomezam-boninahitra an'i Jesoa tonga eo an-tanàna. Marta nihaona tamin'i Jesoa voalohany dia tsy nanao an'izany fihetsika izany, fa i Maria dia nanatanteraka an'izany fiankofana izany. Manindry tena ny mino. Hitantsika arak'izany ry havana fa ny Maria izany tena fiainany mihitsy ny fanetretena manoloana ny Tompo. Hitantsika eo izany omaly, ary mbola hitantsika koa izany amin'ity anio ity. Ry havako, ho antsika mpino mandinika izao lohahevitra izao dia mangataka hatrany isika, mivavaka hatrany isika, mangataka amin'ny fanahy masina mba
ho tena fiainantsika tahaka ny fiainan'ny Maria koa ny fanetretena eo anatrehan'i Jesosy. Zay no hitantsika eto ry havana. Dia zay no tohan'io aho samy ho nena. Ary eto amin'ny andininy 5:30 ilay andin-tsoratra masina fohy indrindra atao amin'ny baiboly hoe Jesosy nitomany. Ho nena Jesosy nitomany izy. Dia samy votona alahelo moa zany na i Marta na i Maria ary azonona koa ireo olona izay nanatrika teo fa saingy izao dia natsangan'i Jesosy tamin'ny maty i Lazarosy. Ry havako, mangataka amin'ny Tompo ao isika mba hanana izany toetra feno fanetreteny izany mandrakariva. Amen. Mivavaka isika. I Tompo ray any an-danitra misaotra anao zay fa na dia ny maty aza zany hoe eo anatrehan'izay tsisy azo atao intsony dia mbola vitanao ny manangana ny maty. Noho izany dia mivavaka koa izahay raha misy any Tompo fa tena very hevitra ny amin'ny zava-misy iainany isan'andro, mety fahasahiranana, mety aretina, mety olana saribahana sy ny sisa, dia tovy mahay manetry tena manatona anao izy ireny mba hamahano an'izany ka hanomezanao vanim-bavaka tahaka ny nanomezanao an'izany koa tamin'ny Marta sy Maria. Dia ireny isangantahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Dia ho aminareo mandrakariva ry havako fiadanan'i Jesosy. Amen.